hoan'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantsy no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Faly mifanatitra tava amintsika indray ry havana nahatratra izao alady maraina izay nomeny tompo antsika izao fa atsika midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anarany. Dia ary sika no manano foa mampanantsika hiatrika izao fanompoko favahana izao. Ankalazao ny mpamonjy izany no loha hevitra izay mbola banjintsika amin'ity volana ity ary ny liturjia amin'ny endriny voalohany noentitsika anatanterahana izao fanompoko favahana izao. Mano ambany masonao ary ny apokalipsy toko faha 5:10 ny andininy fahatelo tapany faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ao aorian'ny famakitsika ny apokalipsia dia ny hira salamo fa 570 no tanterahintsika. Andeha hitsangana ny fiangona. Apokalipsy toko faha 5:10 ny andininy fahatelo tapany faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Rehefa samy nahita dia ndeha vakina mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalànao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo, fa ianao izany no masina ary ny firenena rehetra no avy ankohatra mandratrehanao, fa efa nahary fitsarana marina nataonao ianao. Amen.
dia iombona mivavaka isika ryavana isaoranay ianao Andriamanitro eny isaoranay ianao fa akaiky anay ny anaranao mitory ny fahagagana ataonao ny olona ary famindrapo sy fitsarana no ankalazainay ianao mandrakariva ianao tompo no derainay ary omenay voninahitra amin'izao maraim-baovao nomenao anay izao ho anao aneny voninahitra ny dera ny laza izay efanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay ankehitriny ary Jesosy raha anatanteraka izao fanompom-pivavahana izao izay dia mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina mba hanakona tompo ny momba ny tenanay rehetra fampiseho miariary kosa ilay voninahitra ao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavaka amen afaka mipetraka ny fiangonana ry hava-malala rehetra ao amin'ny tompo nde nona amin'ny fanajana ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny sitrapony indray ho amintsika amin'ity anio ity hoy ny tompo ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa avokoa ny zavatra rehetra azo atao nefa izao tsy mety andevoziny zavatra rehetra na inona na inona izay miray amin'ny tompo dia fanahy iray aminy ary moa tsy fantatra reo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo isika rehetra na hoe sambatra mahitsilaza izay mandeha araka ny Jehova sambatra izay mitandrina ny teny vavam-belony ka mitady azy rehetra amen dia hivavaka isika riavana fa tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany Andriamanitra reto izay miondrika eo anatrehanao tsy nahatanteraka izany sitraponao izany mbola minimanota tompo ary minimanao izay tsy mety sy tsy mendrika eo anatrehanao isan'andro isan'andro koa andreto indray ary izay miondrika ampanajana eo anatrehanao mitondra ny fahotanay diovy izay amin'ity anio ty tompo mba adio ary sasao izay mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany ary mino sady izay fa efa handray ny famelan-keloka avy aminy misaotra tompo amen raha avana raisina mpifaliana eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika hoy ny tompo fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao koa efa tonga ny zanak'olona
hitady sy hamonjy ny very ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary foavoavela ny elokareo noho ny anarany masina. Isika rehetra andeha hideran'ny Tompo manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehova elona ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Voavela elokariavana dia samy manambara ny finoany anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana. Ka ndeha ny fanekam-pinoana voalohany no iarahantsika manonona. Mino an'Andriamanitra ary tsy tompo hanao lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanaka ilay tonga ny tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina. Nateraka Maria Virjiny mijada nanapa-Ponto-Pilato. Niombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalefa. Nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ny Jesosy, avy any avy tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Dia isika izao anatanteraka ny rakotra ka hanao ny anjara irany ao anatin'izany ny sampana.
mandeha toy izantsika amin'ny hira fadimy amby fitopolo. Hira fadimy amby fitopolo. Tsangana isika riavana anolotra ny rakitra. Ny hira izay voalahatra ny amin'ny fafana no tanterahantsika 7 ny andininy fahaefatra ia. Yeah.
mipetraka ny fiangona. Tonga amin'ny fotoanany tenin'Andriamanitra isika izao ry havana, izany dia atomboka amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora ho mangataka ny tompony anjara amin'izany iroso ety anoloha. Mitsangana ny sampana sekoly alahy tompo manao hira.
angatahana ny ankizy sy ny tanora rehetra izay tonga eto hitsangana tompoko. Vavakintsika, misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay mbola ahafahanay indray mihaino ny teninao. Ampio izay fanahy masonao mba hifantoka ary indrindra ihany koa tahio ny teninao mba hitoetra ty-amponay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka nareo. Mbola mibanjina hatrany tsika amin'ny lohahevitra hoe ankalazao ny mpamonjy. Ny tenin'Andriamanitra fohy ho antsika an'io rakizy dia ao amin'ny epistily nosoratany Jakoba. Jakoba toko voalohany dia ny 2:20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho mpakatoy ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ahoana hoe rakizy? Andenge ho arahantsika ty tantara kely anankiray ty tao atokantrano iray no niseho ny tantara. Fanaon'ny ankizy moa rehefa miteny na miantso na maniraka dada sy neny no manao be mareniny izay indraindray. Indray andro ara dia niantso dada sy neny. O rakizy ajanony amin'izay hoa io kilalao io fa raisony kahe dia menara lesony. Dia namaly ny ankizy nanao hoe eny tompoko. Afaka atsasakadiny na 30 minitra dia niantso indray dada sy neny. O rakizy nareo ve maheno sa tsy maheno e? Efa hoe ajanony amin'izay hoa io kilalao io fa raisony kahe dia menara lesony. Dia mbola tsy nihaino ihany ny ankizy fa mbola ny ataony ihany ny ataony. Fa mamaly fotsiny izy hoe eny tompoko. Rehefa vita ara ny fanadinana tany an-tsekoly dia akatoko ny fety krismasy toy izao tsara. Dia hoy ny ankizy indray tamin'ny dada sy neny. Dada sy neny io zahay mba hividiany kilalao. Dia namaly dada sy neny hoe eny tompoko. Afaka ndray andro tsy mbola nisy kilalao tonga ihany. Afaka ndroa andro dia niteny indray ny ankizy hoe dada sy neny io zahay mba hividiany kilalao. Dia hoy indray dada sy neny hoe eny tompoko. Dia hoy indray ny ankizy hoe dada sy neny manaiky fotsiny nefa tsy mividy akory. Dia hoy dada sy neny hoe ay tsapanareo ihany ny mahazava-dehibe ny fahaizana mihaino sy mankatoa. Araka izany rakizy dia izao hoe ay kay rehefa tsy mihaino sy tsy mankatoa sika dia isika ihany maty antoka. Teto izao dia tsy nahazo kilalao izy ireo. Ka manomboka androany dia andao sika hiova. Andao tsika hiova manomboka androany. Ankatohan'ny dada sy neny ankatohan'ny pastera, ankatohan'ny mpampianatra any an-tsekoly ankatohan'ny mpampianatra sekoly alahady ihany koa. Fa ny tena lehibe indrindra dia izao hoe andao ankatohan'Andriamanitra ray isika. Eto izao ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe miara-mitenitsika fa aoka ho mpakatoy ny teny ianareo fa aza-mihaino fotsiny ihany. Amin'izao akatoko ny krismasy izao dia andeha ankalazaintsika amin'ny fankatoavana ilay Andriamanitra raintsika. Dia ho faly Andriamanitra mahita antsika mankatoa. Dia ho faly ihany koa ireo ray aman-drenitsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny hira fafitopolo ny 15 riavana no tanterahantsika mialohan'ny tsanganan'ny maky ny tenin'Andriamanitra sy ivavaka mialohan'ny toriteny.
Andehantsika iombona amin'ny vavaka ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masonao, misaotra sy mideranao zahay satria mbola afaka makalaza anao ndray amin'ity alahady fa 4 ny volana desambra ity. Ankehitriny dia misaotra anao ihany koa zahay satria miteny aminay ianao, ny fanay masonao no hiasa manakery ao anatin'ny vahoakanao tsirairay avy. Ankehitriny ary zay zao dia tonga amin'ny fotoana izay andrenesana sy amakina ny teninao. Ny fanay masonao hiasa ao anatin'ny mpamaky ny teny izay mifandimby tsirairay avy. Ao koa nefa ny mpanomponao izay hitondra ny afatra avy amin'ny teninao, dia ny fanay masonao hatrany no hiasa ao anatin'izany mpanomponao zany mba ahafahany mizara amin'reto vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no azonay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra isika. Zany dia hitantsika eo amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Salamo 7:7 ny 1 ka hatramin'ny 7. Salamo 7:7 ny 1 ka hatramin'ny 7. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mideray anareo mpanompony Jehovah, mideray ny anaran'i Jehovah, hisorona ny anaran'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteny no hoderaina ny anaran'i Jehovah. Avy ambonin'ny jetilisa Jehovah, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Iza ny tahaka an'i Jehovah Andriamantsika izay mipetraka any amin'ny avy nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany. Manangana amin'ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra mahantra ho afaka eo amin'ny zezika mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olona. Mampitoetra tsara ny momby izy fa mahatonga azy ho renin-jaza ny faly. Alleluia. Amen. Dia hotohizantsika amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka ny famakina ny teny soratra masina. Lioka toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:50. Lioka toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:50 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Maria, ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy, fa efa nijery ny fahambany toetrany ankizy vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandrina izy, nampiaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ny nona novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampiainy maina. Ny ayan'ny Israely mpanompony izy, fa mahatsiaro ny famindram-pony, araka ny voalaza tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra teo amin'ny Elizabeta, tokony ho 3 volana fa honody tany an-tranony. Amen. Fararatsika amin'ny famakina ny tenin'ny soratra masina arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 1:20 andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Romanina toko 1:20 andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Endreny alalin'ny arenan'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no alalan'ny sain'i Jehovah, ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray, fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy ane no omemboninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino
tsy anatsika ny afatry ny tompo izay hoentin'ny mpanompon'andriamanitra amintsika amin'nytiany ity ry havana dia ndeha hitsanganysika natanteraka nila raiky amin'ny fitopolo ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Ipetraka ny fiangonana riavana malala rehetra mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amin'ity alahady ity isika riavana dia mamarana ny vanim-potoana ny advento zany na ny fiandrasana ny fiavin'ny tompo, ary ao anatin'izao famaranantsika ny advento izao ry havana no ahafahantsika miomana ho amin'izany hoe fahatongavan'ny tompo izany, ary izany vanim-potoana izay mifanakaiky izany indrindra ry havana no ahafahantsika indray mandray ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko voalohany ny 9:40 ka hatramin'ny 9:50 araka ny namakina azy teo. Ity Lioka ity ry havana dia fantatsika tsara hoe hira tononkira izay nataon'i Maria manoloana indrindra ny amin'ny zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra taminy teo amin'ny fiainany tao anatin'izany, ary dia hitantsika moa no teny izay lazain'i Maria eo amin'ny 9:40 sy ny 9:70 dia zao no ilazany azy hoe ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Zany hoe ilay resaka fankalazana tenenin'i Maria zany eto dia ao anatin'ny fony sy ao anatin'ny fanahiny. Ary raha vao miresaka zany fankalazana zany tsika ry havana tsy voatazona ao anatin'ny fo sy ny fanahy fotsiny zany fa navoaka ho hita ety ivelany, ary zay no ahitantsika antsoratra ny amin'izao resaka tononkira na hira nataon'i Maria zao nanehony izany hoe fifaliana lehibe tao anatiny zany, ary tsy voatazony tao anatin'ny fony na ny fanahiny fotsiny zany fa tena voasoratra zany mba hiainatsika, mba ho hitantsika ankehitriny, azosika vakina, azosika jerena ao anatin'izany. Ka amin'ny alalan'ity ora sy fotoana ity ary havana andray ny afatr'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'izao fotoana izao, ka amin'ny alalan'izao
tononkirana irana zay nysoratana izao no andraisantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay fankalazana ny mpamonjy. Eto zany dia misy zavatra lehibe izay tian'Andriamanitra ho ampahafantarina amintsika rehetra, dia zao no lohahevitra mbanjintsika ao anatin'ilay izy dia ny hoe ny olona mankalaza an'Andriamanitra. Ny olona mankalaza an'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny hoe mahatsapa ny asarobidy ny fitiavany. Ny olona mankalaza an'Andriamanitra dia ahoana tsara? Mahatsapa ny asarobidy ny fitiavany. Hitantsika tsara ny toerana riavana izay misy an'i Maria araka ny anambarany azy eto eo amin'ny 7:7 izy dia ny teny manao hoe efa nijery ny fahambany toetra ny ankizy vaviny izy. Le fahambany toetra teneniny eto riavana dia ilazana ny hoe tsinotsinona, olona tsy manana mitoerany akory zany Maria zany raha eo anivon'ny tontolo ny fiarahamonina no resahana. Kanefa tao anatin'izany lazaintsika hoe mahatsinotsinona azy zany, tao anatin'izany no nijeren'Andriamanitra azy manokana, satria eo anivon'ilay mahatsinotsinona azy dia hita lay fanetretena lalina tao anatin'ny Maria. Hita ihany koa lay fahadiova-pitondratena teo anivon'ny fiainan'ny Maria tao anatin'izany rehetrarehetra zany, ary teo indrindra no nijeren'Andriamanitra azy, nahitan'Andriamanitra azy. Ary amin'ny alalan'le hoe nijeren'Andriamanitra riavana dia hoe fantatr'Andriamanitra tanteraka ny momban'ny Maria. Hitan'Andriamanitra ny atsipirian'ny fiainany ka tsy misy miafina tamin'Andriamanitra na dia lazaina amin'le teny hoe tsinotsinona azy izy ao anatin'izany. Ka teo indrindra no nanehoan'Andriamanitra ny fifidianany amin'ny Maria, satria araka ny hitantsika riavana eo amin'ny 7:7 ao amin'ity Lioka 1 dia hoe zao no tenenina ny anjely hoe efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Nahita fity tamin'Andriamanitra Maria riavana, ka vokatr'izay indrindra dia tena feno ny fifaliana, satria nofidian'Andriamanitra manokana izy. Nataon'Andriamanitra ho mpiombona fiainana amin'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra nanana anjara toerana manokana indray teo anatrehan'Andriamanitra. Vokatr'izany fitiavan'Andriamanitra azy izany, ka eo indrindra no ahafahantsika mahita ny asarobidiny, zany hoe fitiavan'Andriamanitra ny mpanompony zany, ka niteraka fifaliana, niteraka fanomezam-boninahitra tao anatin'ny Maria. Izany zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany. Indraindray riavana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia izao, isika no manao dingana miezaka mafy, manao zay isehony eo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe ahoana ny fomba ahitan'Andriamanitra, ahoana ny fomba hatsapan'Andriamanitra fa misy aho. Izany no dingana ataontsika indraindray riavana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Dia izao ny zavatra tsara ho fantatsika araka ny voalazan'ny soratra masina tao amin'ny Salamo zay novakitsika teo, no hoe tsy ny olona akory no miezaka hanao izay ahitan'Andriamanitra azy, fa Andriamanitra efa mahita azy, Andriamanitra efa mahafantatra azy. Ary zay indrindra no ilazan'ny mpanao Salamo hoe nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ety an-tany izy. Zany le Andriamanitsika miondrika mijery, mahita ny olona tsirairay, mahafantatra ny olona tsirairay izy ao anatin'izany. Ka nilay fitiavan'Andriamanitra no anaovan'Andriamanitra dingana voalohany manantona ny olona. Io fitiavan'Andriamanitra io no asehoan'Andriamanitra amin'ny olona, ka eo anatrihan'izay izay mahatsiaro izany fitiavan'Andriamanitra zany, izay mahita izany fitiavan'Andriamanitra zany, dia afaka mankalaza an'Andriamanitra, afaka manome voninahitra an'Andriamanitra eo anatrihan'izany fiainana izany. Jereo nareo tsara riavana fa i Maria eto dia tsy hoe akory rehefa nanao fihetsiketsehana samihafa Maria dia hitan'Andriamanitra, tsy zay le izy,
fa efa hitan'andriamanitra hatramin'ny voalohany Maria ka Andriamanitra mihitsy no nanao dinga na hanatona azy. Ary zany no zava-dehibe tokony ho tsarovantsika mandrakariva ry havana ao anatin'ny fiainantsika. Indraindray tsika mahita n'le Andriamanitra hoe manilikiliky, mahita n'io Andriamanitra io izay manavakavaka. Tsy manavakavaka ary tsy manilika. Andriamanitra ry havana, voalaza ny soratra masina tsara manao hoe tsy misy tino very na de ray akory azy. Marika zany ry havana, ilay fitiavan'Andriamanitra izay anehoan'Andriamanitra ny dingana lehibe ao amin'ny fiainantsika, hanatonan'Andriamanitra atsika. I Maria dia nataon'Andriamanitra ny dingana tamin'ny fanatonany hitondra ny Jesosy Kristy ao am-boka ary hahatanteraka izay fitondrana am-boka izay eo amin'ny fiainan'ny Maria. Izany no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany ry havana ka amin'ny alalan'ity ora sy fotoana ity dia aoka ho tsarovantsika tokoa fa Andriamanitra nanao dingana, nanafoana ny maha-Andriamanitra azy teo amin'ny lanitra izy ka nanao dingana izy ho fanetretena lalina hanehoany ny fitiavany eto amin'izao tontolo izao dia tamin'ny alalan'ny fahatongavany nonofo tao amin'ny Jesosy Kristy. Fanehoany zany ry havana fa rava tanteraka ny elanelana manefitra ny olona sy Andriamanitra amin'ny alalan'izany dingana nataon'Andriamanitra ho fanehoany ny fitiavany zany. Dia eo tsika mianakavy zany zao miara-mijery ao anatin'ilay izy amin'ny alalan'izao vanim-potoana izao. Raha tonga ny fotoana izay ankalazantsika ny amin'izany hoe krismasy zany ry havana dia tsy mba hisy olona ane na dia iray izay teny manao hoe za tsy hitan'Andriamanitra, fa tena hitan'Andriamanitra avokoa ny atsiprim-piainantsika rehetra. Ary zany no anaovan'Andriamanitra dingana amin'ny alalan'ny fitiavany manantona antsika maneho an'izany fitiavany zany. Ary eo anatrehan'izany indrindra dia naseho an'ny Maria ry havana ny atsarobidin'ny fitiavan'Andriamanitra azy ka nankalaza an'Andriamanitra, nanome voninahitra an'Andriamanitra izy tao anatin'izany. Dia amin'ny alalan'ity fotoana ity koa ianao izay mihaino izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao ry havana, raha tsapatsika ny asarobidin'ny fitiavan'Andriamanitra izay manantona antsika, izay manome fiainana, izay mampiombona fiainana antsika amin'Andriamanitra, dia ho feno fankalazana, ho feno fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsika eo anatrehan'izany. Ary ho tsapatsika tokoa hoe tena sarobidy amin'Andriamanitra ny fiainantsika, sarobidy amin'Andriamanitra ny mombantsika manontolo ry havana. Ary zany indrindra no hifidianan'Andriamanitra atsika mba hahatonga atsika ho anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Ary dia mety zary ankehitriny handray izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao ry havana, satria marika anankiray lehibe hanehoan'Andriamanitra tokoa fa velona ny Andriamanitra izay ivavahantsika ka ao anatin'izay fahavelomany izay dia manao dingana mandrakariva izy hahatanteraka ny fanehom-pitiavany eo anatrehan'ny olona, indrindraindrindra izay efa nataony tamin'ny fahatongavany onofo tao amin'i Jesosy Kristy zany. Eo anatrehan'ny zavatra faharoa izay tian'Andriamanitra ho tsapatsika fiangonana, ho tsapatsika rehetra ry havana ao anatin'le hoe ny olona mankalaza an'Andriamanitra dia mahatsapa fa mpiara-miasa aminy. Ny olona mankalaza an'Andriamanitra dia maninona? Mahatsapa fa mpiara-miasa aminy. Eto ny zavatra tenenin'ny Maria ry havana eo amin'ny andininy 7:70 dia zao ny tenenin'ny Maria fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Le hoe nanao zavatra lehibe tamiko ry havana dia ilazana fa niara-niasa tamin'ny Maria Andriamanitra mba hanehoan'Andriamanitra zava-dehibe teo amin'ny fiainan'ny Maria ary teo amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ka io zavatra lazaintsika hoe lehibe nataon'Andriamanitra io dia nampitsambadika ny tantara, mitsambadika tanteraka ny tantara ry havana araka ny hanehoan'ny Maria azy eto. Satria nahoana? Zao ny tenenin'ny tsara ao anatin'ilay izy hoe nampiahaka amin'ny mpiavonavina izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, nanandratra ny ambany izy, ny nona novokisany, ny manan-karena nampialany maina. Miova tanteraka zany ny tantara eto, maneho zany fa ny filazantsara dia manova ny tantara ao anatin'izay
ka ao anatin'le fiarah-miasany Maria amin'Andriamanitra dia niova ny tantaran'izao tontolo zao satria ilay zao tontolo zao zay lazaintsika hoe nanjakan'ny faharatsiana nanjakan'ny fampitena dia nataon'Andriamanitra nanjakan'ny famonjen'Andriamanitra no ny amin'ny Maria zay niara-niasa tamin'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ary zany indrindra ry havana no zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa ny fiangonana no mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ny fiangonana no nataon'Andriamanitra haneho ny famonjen'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao ary antom-pisin'ny fiangonana mihitsy ny fitoriana ny filazantsara, ny fanambarana ny filazantsara ao anatin'izany. Ka eo anatrihan'izay le filazantsara hoentina dia le filazantsara zay tena manova ny tantara fa tsy saritsariny akory tsy saritsarina filazantsara ao anatin'izany ka ny mpitondra ny filazantsara dia mahita izany fiovana tantara zany amin'ny alalan'ny filazantsara hoentina, amin'ny alalan'ny filazantsara toriny, amin'ny alalan'ny filazantsara ambarany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka misy akony eo anivon'ny tontolon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tontolon'ny firenena izany filazantsara zay ambara sy torina izany ry havana araka ny anehoan'ny Maria azy eto satria hatrany amin'ny fanjakana dia misy akony, hatreo amin'ny vahoaka dia misy akony izany fitorinan'ny filazantsara na filazantsara zay torina zany. Amin'ny alalan'ity ora sy fotoana ity ry havana mety be dehibe tsika no manana fieritreritra hoe iza dia tian'Andriamanitra, ianao dia tian'Andriamanitra, isika dia tian'Andriamanitra, dia mijanona eo fotsiny le izy. Fa eto ry havana dia tiany tenin'Andriamanitra ahatsiaro tsika hoe ao anatin'ilay fitiavan'Andriamanitra atsika, ao anatin'ilay fifidianan'Andriamanitra atsika dia nataon'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy isika, zany hoe tsy olona mipetrapetra potsiny fa tena nataon'Andriamanitra ho mpiombona fiainana amin'ny tanteraka ao anatin'izany fiara-miasa zany mitondra ny famonjena ho an'izao tontolo zao tahaka ny Maria zay nitondra ny Jesosy Kristy hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao. Tahaka izany koa isika fiangonana, tahaka izany koa isika mpino ry havana, nataon'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao. Dia aiza zany ny anjara toerana misy aiza ny anjara toerana misy anao eo anivon'izany fitondrana ny famonjena izany ry havana. Dia mety eza ary andray andraikitra isika rehetra, mety eza tena hijoro vavolombelona isika rehetra indrindra ho anatin'izao fotoana zay lazaintsika hoe famaranana ny advent zao hidirantsika ho amin'ny fotoana ny epifania. Tena ho velona ao anatintsika tokoa Jesosy Kristy ilay mpamonjy zao tontolo zao, ilay nanatanteraka ny famonjena izao tontolo zao, ka ahafahantsika rehetra tena mijoro vavolombelona eo anivon'ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny fitorinany filazantsara, amin'ny fitorinany famonjena ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia eto ary manentana atsika izao tenin'Andriamanitra izao ry havana malalo mba hahafahantsika tokoa mieritreritra hoe tena tanteraka ao amintsika tokoa ve izany maha-piara-miasa amin'Andriamanitra zany. Tena izany tokoa ve ny anjara toerana raisitsika eo anivon'ny mahafiangonana atsika ry havana, eo anivon'ny mahampino atsika ao anatin'izany sanatria ireo sokajin'olona zay lazaina amin'ny teny tsotra hoe mipetrapetra potsiny, milaza fa mino an'Andriamanitra, milaza fa nandray ny famonjeny Jesosy Kristy kanefa mipetrapetra potsiny. Fa eto dia hitantsika tsara hoe zany mpiara-miasa amin'Andriamanitra zany dia manana didy, manana andraikitra, hirotsaka tsehatra, anatanteraka ny fitoriana ny famonjena zay efa natao tao amin'ny Jesosy Kristy ry havana. Ko atao vo zava-dehibe ary ankehitriny ao anatin'izao fiomanana ny fiavian'ny mpamonjy zay ankalazaintsika afaka ora vitsivitsy izao ry havana, dia tena ho anisan'ireo mpino, ho anisan'ireo kristianina, olona mankalaza an'Andriamanitra tsika, tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra mizara famonjena ho an'izao tontolo zao, ary ho anisan'izay tena afaka mijoro tokoa eo amin'ny fiainantsika manontolo fa ny famonjena dia efa tanteraka ao anatsika ary zaraintsika ho an'ny afo zany satria izany no iraka ampanaovin'Andriamanitra atsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra
adidy lehibe apetrakaandriamanitra amintsika zany ry havana tsy mamela tsika hitoetoepona dia asehoy ho hitan'izao tontolo zao fa ny filazantsara zay hoe tsika dia tena manovany tantara tokoa eo amin'ny fiainantsika mpitory ary eo amin'ny fiainan'ny olona zay toriny zany dia ho hitan'izao tontolo zao tokoa fa hafa izany filazantsara zay hoe tsika izany ry havana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay nitondra famonjena ho amin'izao tontolo zao. Eto ampamaranana izao afatr'Andriamanitra zao ary havana dia tian'Andriamanitra tena olona ankalazan'Andriamanitra tokoa tsika amin'ny fiainantsika manontolo tsy sanatria amin'ny endrika ivelany fotsiny tsika manao an'izany fankalazana an'Andriamanitra zany mety ny fomba fitafintsika manao ny fankalazana an'Andriamanitra fa ny fotsika ny fanahintsika tsy mankalaza an'Andriamanitra mety ny fitenitsika no mankalaza an'Andriamanitra fa ny fotsika ny fanahintsika tsy mankalaza an'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra zay notoriana tamintsika ity ny fankalazana an'Andriamanitra dia miainga avao amin'ny fo miainga avao amin'ny fanahy ary miseho ety ivelany zany hoe mifamatotra zany ny fankalazana an'Andriamanitra anaty sy ny fankalazana an'Andriamanitra ety ivelany dia mety aiza mba ho hita ao anatin'ny fiainantsika tokoa zany ry havana dia ho marina amintsika ty afatry ny tenin'Andriamanitra ity ny manao hoe ny olona mankalaza an'Andriamanitra dia mahatsapa ny asarobidiny ny fitiavany ny olona mankalaza an'Andriamanitra dia mahatsapa fa mpiara-miasa aminy dia isika rehetra ry havana no anafaran'ny tenin'Andriamanitra izany afatra lehibe izay notoriana sy nambara tamin'ity androany ity zao ka mba tsy hiverina foana ny amin'Andriamanitra ny teniny raha tsy efa nahatanteraka nandrana azy. Amen.
andeha ombonao anatin'ny vavaka fangatahana isika rehetra ry havana, hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra Tompo no ny amin'ny teninao izay notoriana sy nambara taminay. Ny teninao tokoa no fahazavana ho anay, ny teninao no manova ny fiainanay ka mahatonga anay olom-baovao arak'izay efa nataonao tao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Dia misaotra anao Tompo no ny amin'ny teny izay notoriana sy nambara teto, manoloana indrindra ny fankalazana anao Andriamanitra, dia enganeka mba ho tanteraka ao anatinay tokoa izany fitiavanao Andriamanitra izany izay efa nataonao tao amin'i Jesosy Kristy, nanao dingana hanantona anay ka mba hahatonga anay rehetra ho tafahompiainana aminao Andriamanitra, ka izay rehetra mpanomponao ny teninao tamin'ity androany ity dia ho anisan'izay voakasiky ny fitiavanao Andriamanitra ka hatsapa ny asarobidiny izany fitiavanao izany, ka afaka hankalaza sy hanome voninahitra anao Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo. Dia ankehitriny ry Andriamanitra Tompo, dia mba ho anisan'ny mpiara-miasa aminao ny mpanomponao rehetra izay nandre ny teninao tamin'ity androany ity, ka tena afaka hitory hanambara ny asa lehibe nataonao Andriamanitra teo amin'ny fiainany, indrindra teo amin'izao tontolo izao, dia ny famonjena lehibe izay efa nataonao tao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Dia engane ka tena ho voatory tokoa ny filazantsara an' Jesosy Kristy ilay famonjena izao tontolo izao, ka tena hanova ny tantaran'izao tontolo izao Tompo, eo amin'ny isambatan'olona, ny isam-pianakaviana, ny hatrany amin'ny firenena samihafa rehetra izany, ka mba tena hahatanteraka ny fikasanao Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Dia ankehitriny mangataka aminao izay Andriamanitra ho an'ireo olona rehetra izay mbola misalasala, izay mbola tsy mandray ny fitiavanao Andriamanitra, dia esory ao anatin'izy ireo izany fisalasalana izany, mba hanisan'izay handraisany ny fitiavanao, handraisany ny famonjenao, ka mba hahatonga azy ireny olom-baovao. Dia mangataka izay Tompo eo amin'ny toerana samihafa izay misy ny mpanomponao, dia ho tsapany fa tena Andriamanitra maneho ny fitiavanao amin'ny fiainany ianao, ka mahatanteraka ny famonjena ao anatin'izy ireny. Ankehitriny izay dia mivavaka aminao Andriamanitra ho amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, naiza hanantanterahana izany fitoriana ny filazantsaranao izany, dia mba taio avokoa ho totosa sy ho lavorary izany fitoriana ny filazantsaranao izany amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra, ka mba abolona maro anao Jesosy Kristy, lay Tompo sy mpamonjy anay. Mivavaka izay ankehitriny ho amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny ampahirezanao mandrakariva izany fiangonana izany, ireo tompon'andraikitra maro samihafa hatrany amin'ny filohan'ny FJKM makatra aty amin'ny fitandremana, mba afaka hijoro vavolombelona mandrakariva ny amin'ny filazantsara anao Jesosy Kristy, ka mba hahatonga ny firenenay handray anao Jesosy Kristy, ary indrindra tena ho filazantsara, hanova ny tantara tokoa ny filazantsara raisiny eo anivon'ny isambatan'olona tsiraray avy. Mivavaka izay ankehitriny ry Andriamanitra Tompo ny amin'ny hitahinao ny fiangonanao, indrindra eo amin'ireo adidy maro samihafa izay tsy maintsy hatrehana ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao, dia nao hatrany hampahery ny fiangonanao mba afaka hijoro vavolombelona mandrakariva ao anatin'izany. Mivavaka aminao izay ankehitriny ny hitahinao ihany koa Andriamanitra, ny mpanomponao rehetra, ny isam-pianakaviana, mba tsy hisaraka aminao Jesosy Kristy na dia eo aza ny lalatsarotra izay diavina amin'ny fiainana andavanandro eo anivo ny zava-misy samihafa rehetrarehetra, dia hampahery ny mpanomponao mandrakariva ianao ny isaky ny ankohonana, dia mba ho ankohonana izay anjakanao Jesosy Kristy mandrakariva. Io ny mpiasa rehetra mba samy hanao ny asany eo anivon'ny fitoriana ny filazantsaranao Jesosy Kristy, ka ho hitany mpanomponao ny olona samihafa fa tena mpanompon'ny filazantsara amin'ny asany ireny mpanomponao izay manatanteraka ny asany samihafa ireny. Io koa ny mpianatra rehetra Tompo, mba ianao no omba sy hitany mpianatra rehetra nanan'izy ireny fahendrena sy fahazotoana amin'ny fianarana izay tanterahana ka ahafahana mahatratra ny tanjona. Dia mivavaka aminao ihany koa izay ankehitriny ho an'ny marary rehetra, mamangataka izay Tompo ny amindranao fo amin'ny marary rehetra
ka anasitrananao azy ao anatin'izany rofo sy aretin' izany ka ho marina amin'ireny mpanomponao samy hafa ireny Jesosy Kristy fa nidehakapoka taminao no nanasitranana anay dia mba ho tanteraka tokoa ny famonjenao ny marary rehetra na any atokantrano na any amin'ny toeram-pitsaboana samy hafa. Mivavaka manokana izay ho an'ireo mpanomponao maro samy hafa izay mahatsiaro ao anatin'ny fijaliana ao anatin'ny fahoriana dia ianao tompo ampahery azy ireny satria ny teninao nefa milaza fa eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana kanefa mahatoky fa izao efa naresy izao tontolo izao dia aoka hahatoky ianao reny mpanomponao izay mandalo ao anatin'ny ady sarotra sy ny fahoriana ireny fa ianao Jesosy Kristy no angatanay hampandresy azy ireny mandrakariva hamelona ny finoana sy ny fanantenany ireny mpanomponao ireny. Ankehitriny ny tompo dia mivavaka aminao ihany koa zay ankehitriny ny amin'izao herinandro vaovao diavinay izao izay ao anatin'ny fankalazana ny fahaterahan'ny mpamonjy dia mba ho anisan'ireo manana fifaliana zay ao anatin'izany fankalazana zany satria ianao Jesosy Kristy tonga eto amin'izao tontolo izao tena ho anay tena ho fiainana ary indrindraindrindra tena ahafahanay miompiainana amin'Andriamanitra dia mba hanana fifaliana zay eo anatrehan'izany ry Andriamanitra Tompo. Mivavaka manokana izay ny mba hitahinao ihany koa ny ao anatin'ny afifaba FJKM zany izay misy ny televiziona misy ny radio zany dia ampaherezo avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra mba afaka hatrany hampandroso ny asanao ao anatin'izany afifaba zany dia matokony ny fombanao ny tompon'andraikitra rehetra izay Andriamanitra. Ankehitriny dia manana ny fangatahany manokana ny mpanomponao ao anatin'izao vavaka fangatahany izao dia hiteny aminao manokana reto vahoakanao reto Andriamanitra henoy ny etaetan'izy ireo ary matoky izay fa hampahery azy ireo ianao. Mandre izany fangatahana rehetra izany ianao Andriamanitra tomponay eo fantatray fa velona ny Andriamanitray ary tsy malalodalovana famare dia valio araka ny alehibe ny fitiavanao zahay ary mangataka manokana ny hitahinao ny firenena misy anay zay Andriamanitra ary dia akinonay fenao pelantananao ny vavaka izay notonononay teo anatrehanao ary tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa nampianatra anay vavaka manao hoe raneo izay Sotran'Andriamanitra lehibe tsika ry avy ny fahatateraka somatsara ny fanompompivavahana izay nitanterahantsika teto ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra dia marina izao fotoana izao ary sika ny hira fahavalo-ambinipolo ny andinin'ny fahatelo no tanterahantsika eo am-pitsanganana dia ho atolotra ny tsodrano tsangana ny fiangona. Tanterahan'ny tompo aminareo ary havana malala rehetra nitsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anarany manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka ka aoko arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka
ka tsy any atsiny amin'ny fehefeny jesosy kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany amen. aoka hipetraka ny fiangonana hivavaka mangina misaotra amin'ny tompo isika rehetra. ho an'andriamanitra irery any ene ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.